miaravatsika rehetra tonga ao anatin'izao fitakevitry ny minisitra izay atao eto Toliara izao. Nizahantsika moa no manao an'ity fitakevitry ny minisitra atao eo anivon'ny renivohim-paritany na koa amin'ny faritra mba ahafahantsika mijery akaiky ny fampandrosoana izay apetraka amin'ny asa rehetra izay tokony atao ao anatin'ny tanjona ny hoe hampandroso aingana any Madagasikara. Ka eto Toliara tsika androany no manao an'izany fitakevitry ny minisitra izany. Maro ny tetikasa efa vita, betsaka ihany koa no mbola ho atonga ao anatin'izao dingana izay apetratsika izao. Ny fampandrosoana mapetraka raha mikasika ny Toliara manokana dia voakasika an'izany eto an-tampon-tanàna. Fa voakasika ihany koa ny faritra iray manontolo na resahantsika hoe aty amin'ny Grand Sud izany. Ka ireto avy no hotonia sy hotapahana ao anatin'izany fitakevitry ny minisitra izany. Ny voalohany aloha dia anisan'ny tena nampikaikaiky ary nampitaraina mihitsy ny mponina teto Toliara rehefa tonga ny rivodozana ny tondra-drano dia miakatra ny rano amin'ny toerana maromaro. Fa anisan'izany dia iny Kiambe O sy Kiambe Ba iny hatrany Mahavatsy 1. Zay no nahatonga antsika nandray ny fanapa-kevitra rehefa mitsipika teny ny tenako dia nataontsika lara-pameha no nanao nametraka an'izany fanampy. Ary ankehitriny dia tonga ny fotoana satria napetraka ny tanjona dia tratra ny fanampy satria vita tanteraka izany asa izay mandravaka ny tanàna ny Toliara no miaro any koa ny vahoaka ao anatin'izay tondra-drano izay. Ka dia amin'ny asabotsy ho avy zao tsika no hitokana ny digue Kiambe izay mampifandray ny port sy ny fiakaran'ny rano eto Toliara. Anisan'ny tanjona napetraka ihany koa dia ny mahakasika ny famokarana herinaratra satria ankehitriny raha eto Toliara manokana tranana groupe izay mampiasa solika izay miteraka fandanina be loatra, fa indrindra ihany koa miteraka ihany koa fa tapatapahan-jiro amin'ny fotoana izay tsy ampiny ny fanomezana solika na ny livraison an'izany ara-potoana. Noho izany dia anomboka ihany koa tsika izao zany ary ametraka ny parc solaire izay 5 mégawatt, fa amin'izao phase voalohany zao dia 2,5 mégawatt no apetratsika. Dia amin'ny phase faharoa atombotsika 2,5 mégawatt, ameno an'ilay 5 mégawatt ary amin'ny taona ho avy io dia fenona hatramin'ny 10 mégawatt dia izao izany famokarana herinaratra madio eto tsy azo avozina eto Toliara. Anisan'ny tapahana ihany koa ny fanapa-kevitra ao anatin'ny fitakevitry ny minisitra ny fanaovana forage, ny fananganana bloc sanitaire na trano fidiovana sy fandrona eto Toliara voalohany sy any Toliara faharoa na Toliara 2. Ihosy ihany koa tsika amin'ny fampidirana herinaratra amin'ireo CSP2 miisa 420 amin'ny alalan'ny panneau solaire eo amin'ny 2100 ka hatramin'ny 3500 watt isaky ny CSP2 mba ahafahan'izy ireo manome fitsaboana na indrindrindrindra moa zany fa amin'ireny fotoana iterahan'olona indray amin'ny fotoana alina na amin'ny fotoana tsy miditsy amin'ny ora. Zay ny antony nametrahantsika ihany koa an'ireo parc herinaratra azo
avy amin'ny masoandro ireo. Ho asiantsika batterie ihany koa izy ireo mba ahafahana mitahiry ireo fanafody izay ilaina mba hanaja ihany koa ny chaîne de froid. Mikasika ny toliara 2 dia misy tetikasa maromaro ataontsika mahakasika ny ireo nahara sosialy io na ny lalana ihany koa zay tokony atao any. Fa hitsidika ihany koa zany satria fa dia tsiny any dia hitsidika ihany koa ny fanamby lehibe zay napetraka zay napetratsika tamin'ny vahoaka malagasy dia ny fanamby anamboatra ny RN13 iny. Ankehitriny dia afaka milasitsika ary afaka mitraka fanotovetiny ranona tsakaina satria dia efa madiva hifarana ary efa vita amin'ny ampahany betsaka ny nanovantsika ny lalana mampitoy ny Tolaniaro ny RN13 zany Tolaniaro, Ambosary ary Ambovombe. Raha ny fahitana anazy moa dia tena manaraka ny finitra ary horehareny dia tsy mihitsy ny fahavitany io lalana amin'ny ampahany amin'ny RN13 io. Ary tsy janona tsotsika satria fanambina betraka iny ary zay teneniko rehefa manana viny dia mijery lavitra ary tonga lavitra na ny lalana na ny vina rehetra zay vaopetatsika. Ka noho izany dia hotohizatsika ihany koa io RN13 io amin'ny alalany fanatakevitry ny eto amin'ny fitakevitry ny ministra Androany satria dia efa nanaiky ihany koa ny banky erasapirenena na ny banque mondiale fa dia ho ankatoaviny eto Androany ny financement mitetina 130 millions de dollars izay apitoy io any Ambovombe mankany Ampamatra izay 107 kilomètres no anaovana an'izany. Fa hotohizatsika ihany fa tsy janona totsika hotohizatsika ihany satria hatreo Kialamainty ilay hatrany Betroka dia hotapahantsika eto Androany ihany koa ny fanoloana amin'izany asa zany efa vita ny appel d'offre fa ny validation zany no ataontsika eto zay ny ankamaroany koa dia mbola lalatany fa tsisy mbola goudron na ampahany kely azy. Ankatoaviny ihany koa ny tetikasa Ave Mandrare. Aty atsimo tsy misy an'io Ave Mandrare io zay io Mandrare io dia araka teneniko teo dia fanta-daza ary androantsika zany dia anapa-kevitra ihany koa ny fanaovana ny lalana 142 kilomètres zay arenina tanteraka zay mampitoy ny piste ambanivohitra mampifandray ny Ambosary Sud Katrania Atabolava sy Tsivory. Zavatra goavana sy lehibe zany fa ny zavatra lehibe indrindra tena hoe anisan'ny fanamby napetraka dia ametrakatsika ny vady fototra ho fanombohana ny RN10. Ny RN10 dia lalatany hatramin'izay na Madagasikara na Madagasikara. Ny RN10 tsy mba misy na dia ataontsika hoe 2 metatra goudron fa tsika zao zany no anomboka an'izany ary ho vita afaka ho taona io lalana goavana le goavana efa vita daholo ny appel d'offre ny financement bouclé tanteraka ary dia ametraka ny vady fototra isika afaka andro vitsy ihany koa rapitso dia afaka pitso dia ho avy any Ampania anao an'izany fametrahana ny vady fototra zany. Io moa dia ampitoy any Ampani, Belo, Mandrapatonga any Ambovombe. Rehefa miteny anareo hoe tsy mbola nisy fampandrosoana ohatran'izao, tsy mbola nisy tetikasa goavana ohatran'izao natao taty atsimo hatramin'izay.
fa zao zany dia misokatra ny fampandrosoana izay ho ataontsika aty atsimo ary hitantaratra afaka fotoana foy zany tsy tenitsika hoe afaka 5 taona fa afaka 2 taona afaka 2 taona dia ho tsapantsika hoe inona marina ny fampandrosoana nataontsika aty amin'ny tapany atsimo ny nosy. Ny ary andisany koa dia mbola tohizana ihany io mandra-pahatonga aty Andranovory zay tonga dia mampifandray sy mampitohy makaty Tuléar, Andranovory, Tombobory, Betioky Sud, Ejely, Ampany, Belo, Tsiombe, Ambovombe. Goavana zany, tena lehibe zany. Miala rehetra tokony Grand Sud miboucler tsika ray manontolo zany ity Sud ty amin'izany tetikasa rehetrarehetra atao zany. Eo ankilan'izany dia tsy adino ihany koa ny asa sosialy ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra natao zany. Ho tohizantsika ny resaka tsimbona, efa nitohizantsika efa natao ihany koa ny varimora satria raha mila ariary mikapoka betsaka ny mponina taty Toliara no nisaotra sy nakasitraka satria dia efa nandritra ny volana maro zay tsika mivarotra ny varimora zay 500 ariary mikapoka ary ho tohizantsika ny fanaovana an'izany asa sosialy anamaivana ny andavanandro ny vahoaka izany. Eto ihany koa tsika dia anampy ary amory ireo fikambanam-behivavy izay tohanana arabola mba hahafahana zareo mamorona asa sy indrindra mba manao fitadiavam-bola akoatran'izay asa mahazatra an'izy ireo. Mikasika ny fanamboarana lalana ihany dia akoatra ny RN13 dia nataontsika ihany koa no nandresy lahatra ny QMM satria rehefa mitrandraka ny harem-pirenena dia tokony mba misy tambiny hoentina anasoavana ny vahoaka izany fitrandrahana izany. Izany dia misy teti-bola atokana ary efa ho atao ny anaovana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Betroka sy ao an-tampon-tanàna ny Tolaniaro. Misy teti-bola ihany koa atokana anaovana ny anamafisana ny fanomezana rano fisotro madio ao Tolaniaro. Eo ihany koa ny fanaovana ny goudron, ny rocade, ny fiherenana sy ny fanalebiazana ny tetezan'ny Manombo sy ny tetezan'ny Belalanda. Ary eo ihany koa ny fanamboarana tsika ny RNT 55 manelanelana ny Bevoay sy Morombe. Akoatran'izany rehetra zany dia mila tsaraina ihany koa ny fandrafetana ny ty tanàna ny Toliara ity. Ka noho izany tsika dia ametraka androany anapa-kevitra ny fanekeny ny plan d'urbanisme directeur any Tuléar. Anao ihany koa tsika ny projet mamorona ny Unibor na ny moron-dranomasina Tuléar eto an-tampon-tanàna. Mataontsika zavatra mirindra, zavatra tsara raha nanao tsika ny Miami tany Tomasina, anao tsika ny Lac Arivo ao Antananarivo dia zao tsika anao tetikasa tsy mifanalavitra an'izany ihany koa eto Tuléar. Ny mikasika ny PIC 3 dia ho resahana eto amin'ny filakevitry ny ministra ihany koa. Misy teti-bola mitetina any amin'ny 71 millions de dollars no teti-bola hosan'ny tetikasa PIC manerana nosy fa hojerevana manokana ihany koa ny anjara sy ny tetikasa tokony atao eto Toliara ao anatin'izany. Ao anatin'izany dia ho tapahantsika ihany koa zany ny fametrahana ny baka vaovao fiavota izay betsaka no nangataka an'izy io izay ampifandray ny Saint Augustin sy Anakao. Anao ihany koa tsika fanamboarana ny lalana rehetra eto an-tampon-tanàna. Anisan'izany ny axe ny Père Barré, ny eo Betartarika,
ny eo amin'ny Don Bosco, ny eo Atsenengea makany amin'ny Morafeny, mandalo amin'ny Sans Fil, Etania, TSF, Andakour, ary ny eo Atsenengea makany amin'ny tribunaly izay mandalo carrière universitaire. Eo ihany koa ny fanaovana pavé mirefy 10 kilometatra izay sy ny fanamboarana ny lalakely maro eto Tampon-Tanàna. Anisan'izany eo Mahavatsy 1, Mahavatsy 2, Tsimihinatsy 1, Tsimihinatsy 2, Ankety asaototsika eto Toliara Tampon-Tanàna. Fa ao ihany koa ny fanarenana ny lalana izay simba cyclone makany amin'ny port sy Soalara Sud. Maro izy izay tsy hoe manisy izany asa rehetrarehetra ataontsika eto Toliara. Tonga ny masoandro ny Toliara ary mipotsaka ihany koa ny masoandro araky atsimo ary misy manantena fa afaka volana afaka taona vitsy dia miratra ity tanàna Toliara ity. Eo ihany koa ny tetikasa mionjo aty atsimo andrefana iray manontolo izay amin'ny tapatsiketo ny fankatoavana ny financement additionnel izay mitetina 54 millions de dollars. Eo ihany koa ny fanamboarana ny pipeline na Mandrary Sampolo, ny fanaovana ny barrage agricole afahana manondraka lemaka 4770 hectares ao Ankazoabo sia Benenitra izay mitetina 9 millions de dollars no anaovana an'izany. Ireo commune raiky amin'ny valopolo dia azo famatsim-bola avy izy ireo izay ahafahana manangana CSP2, EPP, CEG, lycée, tsena, trambokon'olona, piste rurale sy ny asa rehetra izay avoasan'izany dia hotapahana eto amin'ny firakevitra minisitra ihany koa. Hojerena manokana ihany koa ny tetiandro ahafahana miady amin'ny valana satria atsika fa efa manomboka izao. Ary raha ilaina dia ampitsika ny isan'ny angidibia izay iady amin'ny reny valana ireny satria dia manimba vokatra ary mila fijerevana manokana ka ho voakasika izany fa nanakevitra izany avokoa ny faritra izay anakevatra aty atsimo. Anisan'izany ny Anosy izay katrany Anibosary, ny atsimo andrefana izay misy ny plaine de Vefandrina, plateau Mahafaly, plateau de Belonitra. Eo ihany koa ny ao Iorombe izay misy ny plaine de Rantsara. Izany zavatra rehetrarehetrany zany hatrany Liosy, Ivohibe, Iakora. Ary eo ihany koa zany any amin'ny Menabe na ny districtany Manja dia anaovana an'izay opération aty amin'ny valana izay ho atao izay. Izay no dinika ho atao eto amin'ny firakevitra minisitra androany ary isorany naropanao gazety na io eto amin'ny faritra na io eto Toliara na ny avy Antananarivo izay manotrona sy nanatrika izay ladinika nampitananao zay fa dia mifehany miasitsika ary miasa mafy ary indrindra manorana sy manangana fotodrafitrasa maharitra ho an'ny Madagasikara. Efa ela ihany na ny faritra atsimo, any faritra atsimo izay adino hatramin'izay. Fa zao tsika dia afaka mirehare, afaka miteny kosa fa dia maro ny fotodrafitrasa efa vita, mbola maro be no mbola ho atao ary efa fotoanany zao satria anombotsika kapitso sady tokantsika no anangantsika no anombokatsika an'ireo tetikasa rehetra izay atao aty atsimo iray manontolo. Ka dia misaotra anareo mpanao gazety makasitraka makatelina dia ampitao tsara ny vaovao, mba vaovao tsara ny ampitaitsika, mba ho ravoravo ny vahoaka, mba ho falifaly ny foa fa misy tara-pahazavana izay manatrika atsika sy tonga aty atsimo iray manontolo. Makasitraka atsika rehetra.